dia mbola ampifaliana lehibe indray no anaterako ny araba ho atsika tsiraray avy izay ataon'Andriamanitra manjoy sy manaraka izao fiaraha-mivavaka sy afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Ity am-piandohana dia mirary soa antsika rehetra ary ny fitahin'Andriamanitra ao anao ny tenako. Anao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana dia mirary anao mba hanasitrana anao ny Andriamanitra. Ianao koa izay ao anatin'ny olana dia vao ny teneniko androany hoe Baiboly dia milaza fa Andriamanitra ny mpamonjy mora azo indrindra. Tsodrano anao ho tahin'Andriamanitra ianao hamonjy anao anatin'izao olana izay misy amin'ny fiainanao izao Andriamanitra. Ampandresy ianao koa manoloana ny ady rehetra izay lalovanao izy. Hoy aminao androany, asan'ny tanan'Andriamanitra isika ary noforon'Andriamanitra eto amin'ity tany itsika zanak'olombelona dia tsarovy fa amin'ny masany atsika dia hitasy hamonjy atsika ihany koa izy. Ary izy moa efa niteny hoe tsy sitrako izy mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Ny sitrapon'Andriamanitra zany dia izao, tsy mety aminy mahita anao anatina fahoriana, ao anatina alahelo, fa miantso anao ahako andao hiankina amin'Andriamanitra sy hitodika amin'Andriamanitra. Hivavaka isika metraka ny fotoana rehetra am-pelatanan'Andriamanitra mialohan'ny anoisantsika ny afatra izany. Andriamanitra rainay io, sotranao amin'ny anaran'i Jesosy, ny lehibe ny hery ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fitahinao izay nomenao anay. Misaotra Andriamanitra satria notahinao zay ka natratry ny androany ary mbola afaka indray hifampahery amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao. Petraka am-pelatananao Andriamanitra ny fotoana rehetra mba himbary fitantananao sy ny herinao magaga ary ho tahinany eny tsiraray avy izay manaraka ity tenin'Andriamanitra ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andao atsika noho ny afatra avy hatrany amin'ny alalan'ny fiderana. Io moa matetika filazana ifoana eto hoe tsy hoe mba anao izay mahafinaritra ny fotsika isika na hoe mba tiatsika izany hira izany, fa mila tsapantsika androany dia ozy mivalazan'ny Baiboly hoe Andriamanitra mihitsiny napirisika hoe izay manam-pofinaina dia aoka hideran'Andriamanitra. Ny fiderana zany dia fanandratana an'ilay Andriamanitra mihitsy, fanandratana anazy satria ao anaty fiderana dia akasika an'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Ka anaraka hira anankitelo isika dia ambadik'izay dia andeha anaraka ny tenin'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Dia ny ary tompoko dia mbola fifaliana manay hatrany ny manamafy ny arahaba izay efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo na manao izay toky eto androany anompon'Andriamanitra. Manao manao toka ohatrao koa dia manolotra ny arahaba feno amin'ny anaran'i Jesosy anompon'Andriamanitra ankalaza azy eto. Halleluja. Raha ny tena marina ny fiderana ny fanompona lehibe indrindra. Sa tsy izany ve? Lehibe indrindra ny fiderana satria mitohy hatrany an-danitra. Ny zavatra rehetrarehetra mijanona avokoa na ny toroteny na ny vavaka, fa ny fiderana dia mitohy hatrany an-danitra, zany hoe asa lehibe ny fiderana. Amen. Halleluja. Dia ny Isaia manambara, Isaia toko fa 43:21 manambara hoe izao olona noforony koa izao no anambara fiderana ho dia iza ilay olona noforony Jesosy androany. Amen. Ianao androany manambara fiderana ho an'i Jesosy. Dia raha ho amin'ny fonao rehetra Jesosy, raha mideran'i Jesosy ianao dia mametraka anazy amin'ny toeram-boninahiny. Raha mideran'i Jesosy ianao dia mametraka anazy amin'ny fitoerana tsara indrindra. Ary raha mideran'i Jesosy koa ianao dia mahatonga anao ho tahin'Andriamanitra ary mahatonga anazy hiasa mikery hiasa amboninahitra lehibe eo amin'ny fiainanao. Ka na iza tonga eto androany ka hideran'i Jesosy ame voninahitra an'i Jesosy dia hiasa mikery eo amin'ny fiainanao Jesosy, hitantsehitra eo amin'ny fiainanao Jesosy ary tsy alamaina zany ianao raha tonga eto androany. Sa tsy izany ve? Halleluja. Andao tsika hideran'Andriamanitra ame voninahitra anazy avy hatrany. Yeah.
gente milamide. Era mubana e non fatta gente milamide. Era fatta da stessa camata gente milamide. Era mubana e non fatta gente milamide. Era fatta da stessa camata gente milamide. Era mubana e non fatta gente milamide. Era fatta da stessa camata gente milamide. Era mubana e vou fatta gente milamide. Era fatta da stessa camata gente milamide. Se milamide. Zona. Se milamide. Se milamide. Se milamide. Se milamide. Se milamide. Da uno che era non è da mangiare di più. Siamo non sia non si accalasa dal forno. Se o balala da veie, saber unana, anu me bunina itazeye, malakiza. Se o balala da veie, saber unana, anu me bunina itazeye. Sarofo sara ny fanofiderana izay ataonao io dia hitondra fanafahana ho anao. Be da be ny zavatra tian'Andriamanitra ampiasaina atao amin'ny alalan'ny fiderana. Ny fiderana izay ataonao io dia mitondra fanafahana. Tamin'ny fotoan'i Davida rehefa nitsoka ny lokanga dia niala ny fanera maloto tao amin'ny Saoly. Androany koa raha nomboka hidery anao hiala aminao ny asa maizina, hiala aminao ny fatotra rehetrarehetra, hiala aminao ny aretina, hiala aminao izay mety vesatra, hiala aminao ny olana, fa dia raha fonao rehetra Jesosy. Dia raha amin'ny sainao rehetra Jesosy andaontsika mbola ame voninahitra an'Andriamanitra ankalaza azy idera azy anandratra azy.
fiderana dino akarazakona Jesu Kristi fazaka muni mazaka Amini marane zauliderana Amini arive muni terakona Mias kureze ubunaja Sia sikupete fiderana Amini marane zauliderana Amini arive muni terakona Mias kureze ubunaja Sia sikupete fiderana Ufanandratatsika n'Andriamanitra le mpanjaka le asa amin'ny fiainanao la hiditra tsehatra amin'ny fiainanao androany. Amen. Zay mino dia mbola mity hahafantanana ho an'i Jesosy ihany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny ireo fiderana nataontsika ireny dia inoko fa tena faly Andriamanitra ary asa mahery eo amin'ny fiainantsika. Zao fotoana zao vavaka ho an'ny ten'Andriamanitra isika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotranao zahay fa andreny teninao. Betrao tombava mpanomponao ny teny dia nofeno fahasoavana ny molotro. Ianao fanay masina ny asa ikasika ny fomapana tsiraray avy ampianaranay ny sitrapon'Andriamanitra fa vonikihany mpanomponao. Mitenen'Andriamanitra araka ny fombanao aminay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya, androantsika dia andeha hianatra lohahevitra anankiray izy inoko fa rehefa namangy any tompo dia maro ny olona no tena azo lazaina fa miandrandra izao zavatra izao avy amin'Andriamanitra. Tsy inona izany fa ny resaka fanasitranana.
koa ny loahevitra akatsika fampianarana androany zany de hoe Jesosy sy ny fanasitranana izay ataony eo amin'ny olona. Averiko tsara. Jesosy sy ny fanasitranana izay ataony eo amin'ny olona. Andriamanitra ry havana dia tsy hoe Andriamanitra natao tompona fotsiny, na hoe natao mba hivavahana fotsiny, na hoe natao mba akatoavina fotsiny teniny, fa androany dia mpianatra antsika hoe Andriamanitra de mahay manasitrana ny aretina rehetra izay misy eo amin'ny tenantsika zanak'olombelona. Koa hoy amin'izany hoe iresaka momba ny fanasitranany mihitsy isika amin'ity maraina ity. So mantsy no izy antony hitonana zao fampianarana zao de ity. Azo lazaina fa anisan'ny tena manan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny resaka fahasalamana. Anisan'ny tena voalohany, anisan'ny tadiavin'ny olona sy tian'ny olona iainana zany hoe fahasalamana izany. Ary ny fitentsika malagasy any moa de milaza manao hoe ny fahasalamana dia voalohan-karena. Voalohan-karena ny fahasalamana. Satria tokoa tena tsapa hoe tsy misy vara zao fiainana zao. Averiko tsara. Tena tsy misy varany izao fiainana zao. Na dia anananao ary ny fananana marobe ety ambonin'ny tany, kanefa ny anao marary tsy mahetsika eo ambony fandrina. Faro, tsy misy varany ihany koa zao fiainana zao. Na dia anananao daholo ary ny sakafo rehetra, na de hoe eo am-pelantananao avokoa ary ao atokantranonao sakafo rehetra, nefany ianao marary tsy afaka mihinana akory eo ambony fandrina. Izay indrindra no hitako hoe mahatonga an'Andriamanitra andray andraikitra ary anke nihitrantrehitra mba anasitrana ny marary. Ka hoy aminao anio, afaka manasitrana izay aretina misy eo amin'ny tenantsika Andriamanitra. Na inona aretinao aminao, na inona aretina misy amin'ny tenanao. Maro ny olona amin'izao fotoana zao ao anatina aretina, ao anaty fanaitainana, misy aretina mitaiza zay tsy ahitany fanasitranana tsony efa rehetra fotoana maro. Ary anisan'izany ianao zay mety mahita ankehitriny. Marary ve ny zanakanao? Marary ve ny vadinao? Sa ianao mihitsy ny marary mety eo ambony fandrina amin'izao fotoana izao? Arak'le afatra teo hoe mety anananao daholo ny fananana, anananao daholo ny arena, fa ny tenanao marary tsy manana fiadanana. Ananao daholo ty zavatra soanina ity, enao kosa tsy manana fahefana, na hoe tsy manana fahafana mba hinana izany noho ny aretina misy ao anatinao ao. Ka hoy aminao zany, tena sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana antsika ao anatin'ny aretina izay manjoa sy mahazo antsika. Ary aseho an'Andriamanitra amintsika mihitsiny fa mpanasitrana izy. Mpanasitrana aretina izy. Zao voalazany Exodosy 5:20 ao amin'ny 4:20 tapany farany. Exodosy 5:20 eo amin'ny 4:20 dia eo amin'ny tapany farany. Dia zao voalazany manao hoe iza Jehova izay mahasitrana anao. Averiko tsara le tenan'Andriamanitra. Iza Jehova ozy izay mahasitrana anao. Ity teny ity de anisan'ny teny anankiray nampanantenan'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena izy ireo ka andeha hoany amin'ny tany Kanana. Nampanantenan'Andriamanitra, anisan'ny teny fikasana ny men'Andriamanitra n'izy ireo ty teny ity hoe za de Andriamanitra mpanasitrana. De tiany ambara moa de hoe za Jehova de iza no Jehova Rafa, na hoe ny tompo mpanasitrana. Izy le Andriamanitra mpanasitrana ry havana. Manana toetra mahay manasitrana zany Andriamanitra, na hoe manana toetra tena manasitrana tokoa io Andriamanitra io. Tsy Andriamanitra mpamafy aretina izy, tsy Andriamanitra mpitondra aretina izy, ary tsy anisan'ireo zavaboary
na hoe ny firon'Andriamanitra zany aretina izany, tsy mpanao aretin'Andriamanitra, tsy mpitondra aretin'Andriamanitra, fa ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe izy ilay Andriamanitra tompo, Andriamanitra mpanasitrana, izy ilay Jehova Rafa, Andriamanitra mpanasitrana aretina rehetra io Andriamanitra io. Ka hoe aminao hoe tsy mety amin'Andriamanitra ary tena hoe malahelo Andriamanitra raha mahita ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany miaina solomano ao anatin'ny aretina sy ny fanaitainana. Ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetrarehetra izay manompo azy ihany koa dia tian'Andriamanitra mihitsy ny hanesorana ny aretina rehetra izay misy amin'ny olona izay tapa-kevitra ny hanompo azy. Na izy olona vonona hanompo an'Andriamanitra, tapa-kevitra tena hanompo an'Andriamanitra tokoa zany olona izany. Dia zao voalazan'ny Exodosy toko 7:20 andininy 5:20 dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa manompoan Jehova Andriamanitra reo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina. Tsisy afa-jazana momba eo amin'ny taninao, ho tanterahako ny isan'ny andronao ary ampandeha ny fatahoranay eo alohanao aho ka ampifanaritika amin'ny firehetra izay alehanao ary ampiambo ny fahavalonao rehetra anao ao. Ito zany ny ten'Andriamanitra zao dia mampanantena ary mitaona antsika ihany koa fa rehefa manompo an'Andriamanitra isika, rehefa tapa-kevitra tena hiankina amin'Andriamanitra sy hanaradiana azy isika, dia zao voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe hitaho izy Andriamanitra, tena hitaho izy ary anisan'ny fitahiny dia hoe esoroko eo aminao ny aretina. Tena vitan'Andriamanitra, tena ain'Andriamanitra mihitsy ry havana ny manaisotra ny aretina izay misy eo amin'ny tenantsika io. Na aretina manahoana na aretina na manahoana misy eo amin'ny tenantsika amin'izao fotoana izao dia hoy amintsika androany, tena vitan'Andriamanitra, ain'Andriamanitra mihitsy ny manaisotra izany aretina izany. Profo zany ihany koa dia zao teneniko amintsika hoe Andriamanitra zany dia ity vitany manasitrana fa vitany ihany koa mamela heloka. Dia izao zany ny tiako ambara amin'ny tapany faharoa ty hoe sady mahay manasitrana ny ten'Andriamanitra no manasitrana ny fanahy ihany koa. Averiko tsara, sady mahay manasitrana ny ten'Andriamanitra no mahay manasitrana ny fanahy ihany koa. Efa itsika tsara ngamba le voalaza ny Salamo 7:7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 any. Dia eo amin'ny tapany eo amin'ny 1 izy dia miteny mihitsy hoe izay mamela ny heloka rehetra sy manasitrana ny aretinao rehetra. Averiko tsara, izay mamela ny heloka rehetra ozy sy manasitrana ny aretinao rehetra. Ny famelan-keloka mantsy dia natokana ho an'ny fanahy zany, satria rehefa nanota ny olona, rehefa niaina tao anaty fahotana ny olona, rehefa nanomboka nafantatra ny ota ny olona ka lomano tamin'izany dia nisy fiantraikany tao amin'ny fiainam-panahiny izany. Lasa nanota tenatren'Andriamanitra ny olona dia ny fanahin'ny olona, zany voalazan'ny Baiboly hoe fanahy izay manota dia maty. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny dika ilay fahafatesana. Lasa lavitra an'Andriamanitra ny olona rehefa nanota, rehefa niaina tao anaty fahotana ny olona dia nisy fiantraikany tamin'ny fanahy zany. Lasa lavitra an'Andriamanitra ny fanahin'ilay olona, ary rehefa lavitra an'Andriamanitra ny fanahin'ny olona dia nanjakazaka ny satana tanteraka amin'ny fiainan'ny olona ary lasa niaina ny tsy fiadanana, niaina anatina fahoriana, niaina anatina tebotebo lava ny olona rehefa ny fanahin'ny olona no lavitra n'ilay Andriamanitra izay namorona anazy. Dia hitan'Andriamanitra mihitsy izany. Ary zay no natonga ny Baiboly ny teny ny tapany voalohany hoe izay mamela ny heloka rehetra, izany hoe sitrapon'Andriamanitra voalohany ary mifantatr'Andriamanitra tena mety ary tokony atao eo amin'ny fiainan'ny olona izay nanota dia tsy maintsy avela aloha ny helok'ilay olona, tsy maintsy mahazo famelan-keloka aloha ny olona. Ry havana, pena be dia be ny olona amin'izao fotoana izao lasa manamaivana ary lasa manao ataoko hoe manao ambany zavatra ny fanatonana n'Andriamanitra sy ny fiankinana amin'Andriamanitra, satria ny masaka ao andohan'ny olona sy ny fisainan'ny olona dia hoe tsy misy trozany Andriamanitra mamonjy anao zany, tsy misy trozany Andriamanitra afaka manasitrana anao zany, tsy misy trozany Andriamanitra afaka manao zavatra amin'ny fiainanao zany, satria matetika ny olona dia izao ndraindray tsy ny haviny,
nataony zava-maivana ny fahotana nataony ohatra ny hoe modin'ny olona tsy hita hoe zange nanoty ary vokatra le fahotako dia tsy afaka manao nin'inona Andriamanitra na malahelo anazy vokatra le fahotana natao dia tsy afaka mamonjy Andriamanitra na dia hamonjy anazy azy dia tsy takatry ny olona zany indraindray fa ny fahotana ataony ihany Andriamanitra dia davinanao zavatra amin'ny fiainany ihany ry havanao zange na tonga amin'ny baiboly tsy maintsy namela heloka aloha Andriamanitra satria raha tsy voavela heloka ny olona dia tsy afaka noniny eo amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra profiny zany rehefa tonga tety ambony tany lay Jesosy Kristy tompo lay zanak'Andriamanitra lay tokana ny rahan'Andriamanitra mpamonjy ty zao tontolo zao ty rehefa nifanena tamin'ireo olona tao anatin'ny aretina tao anatin'ny fanaitainana Jesosy dia tsy vitsy tamin'ireny olona reny no rehefa nahita anazy Jesosy ka nanatona Jesosy reny olona reny dia zao nyteneny Jesosy taminy anaka voavela ny elokao zany ingeny na tonga fariseo sady seo na mpanorandalàna tena nanome tsiny an Jesosy fa izy ianao Jesosy no manana fahefana na hoe manana zo amela heloka ny olona fata Jesosy hoe raha tsy voavela heloka le olona ahoana moa ny andraisan'ny fanasitranana raha tsy voavela heloka le olona ahoana moa ny andraisan'ny famonjen'Andriamanitra ary tena tonga Jesosy ny teny voavela ny heloka reo anaka dia voavela heloka ny olona gaga daholo ny mpanorandalàna sy fariseo nody niaraka amin'ny fanasitranana le marary sitrana izy afaka ny aretiny tao aminy dia hoy aho hoe ny famelan-keloka io voalohany nataon'Andriamanitra izay mamela ny heloka rehetra natao ho an'ny fanahy io sako no niteny teo manao hoe sady afaka manasitrana ny fanahy Andriamanitra no manasitrana ny tena ihany koa io ny voalohany hoe mamela heloka izy navela ny heloka mba ho afaka sy voavonjy aloha ny fanahy faharoa misy natao hoe fanasitranana ny aretina rehetra ny fanasitranana ny tena dia natao ho an'ny mivatatsika io ny fanasitranana dia natokana ho an'ny tenantsika io dia ity ary ny zavatra lehibe ambarako amintsika raha marina lay voalohany ary tegna mino isika fa mpamela heloka Andriamanitra raha eketsika fa marina ary vitan'Andriamanitra ary mbola hain'Andriamanitra manaka-ankehitriny no manatanteraka lay voalohany hoe mamela ny heloka rehetra be dia be nge ny olona tena mino an'izany hoe tena mpamela heloka Andriamanitra tena mino fa mbola afavela ny heloko mbola hainy mamela ny heloko ka na dia ratsy taky ninona azahako na dia tsy mendrika taky ninona ary nataoko dia mbola mino afa zao Andriamanitra zao mbola mahay mamela ny heloka zay nataoko ary mbola mahay mamela ny heloka zay vitako rehetrarehetra mino an'izany ny olona resy lahatra amin'izany ny olona fa mpamela heloka Andriamanitra dia hoy amintsika isetona antsika ahako andeha lavidavitra kely aho hoe raha mino ianao fa mbola marina le voalohany ary mbola vitan'Andriamanitra mamela ny heloka vitanao dia inoy koa fa mbola vitan'Andriamanitra mananatanteraka le faharoa raha mino ianao fa mpamela heloka zany Andriamanitra dia mino ianao fa pena mpanasitran'Andriamanitra Andriamanitra tena mahay manasitrana izy Andriamanitra afaka hitona fanasitranana izy Andriamanitra afaka manome fanasitranana izy ary eny bokyny malaika atoko 7 andino fahenany dia zao voalazan'ny baiboly manao hoe iza Jehova iza le tompo Andriamanitra dia tsy miova Andriamanitra raha tsy miova Andriamanitra tsy miova ny famelan-keloka dia mbola tsy miova koa fanasitranana mbola vita zany mbola hain'Andriamanitra zany vita ny manatanteraka zany ry havana ary tena hain'Andriamanitra mihitsy ny manasitrana ny olona rehetra zay ao anatin'ny aretina na inona aretina misy eo amin'ny tenan'ny olona Jesosy tompona tonga tety amboniny tany dia zao voalazany Matthieu 4:10 ao ohatra andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 4:30 Matthieu 4:10 andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 4:30 tamin'ity tantara ity zao dia nandalo tao amin'ny toerana anankiray atao hoe Genesareta Jesosy dia zao voalazany tenin'Andriamanitra rehefa tonga atao amin'ny tanàna io Jesosy dia be ny olona nafantatra anazy be ny olona naheno lazany hoe zany Jesosy zany dia manasitrana ary be ny olona zay sitrana tany amin'ny toerana tany amin'ireo tanàna tany amin'ireo faritra zay nandalovan'i Jesosy ka rehefa nare zany ny olona atao amin'ny tanàna ny Genesareta fa mandalo tao amin'ity tanàna ity ihany koa Jesosy dia inona io no zavatra nataon'ny olona nisy olona nisy fianakaviana tao nanana marary tsy roa tsy telo fa betsaka ozy ny voalazan'ny baiboly ka rehefa nanana ny marariny na hoe narary mihitsy ilay olona
dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra voana eny ny olona dia nivoaka daholo ny olona, nivoaka ny olona samy mitondra ny marariny, samy mitondra ny tena izay narary nanatona Jesosy. Dia izao voalaza ny tenin'Andriamanitra 4:30 amin'ny Matteo 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy na makiko ny tenin'Andriamanitra. Ary noho ny tafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho nafantatra azy ny tompo-tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra eo aminy, ary nangataka taminy ireo mba amela azy anendry na dia ny motra avindambany ihany azy, koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Voalaza ny tenin'Andriamanitra zany teto fa rehefa nafantatra ny olona fa nandalo to amin'ny toerana io Jesosy dia naniraka tany amin'ny tanàna manodidina rehetrarehetra ny ohatrany no filazana mihitsy hoe ndana daholo, aorony daholo, etany daholo ny olona rehetrarehetra zay manana marary any an-tranony any, zay olona ihany koa mafantatra fa marary ny tenany dia ataovy makaty daholo fa mandalo eto amin'ity tanàna misy antsika ity lay Jesosy mpanasitrana, lay Jesosy afaka manafaka ny aretina, koa na inona aretina fa na tenany misy any amin'ny olona dia teneniny olona fa tonga ao lay Jesosy mpanasitrana. Dia inona ho ianao zavatra nitranga amin'ny 5:30 dia nangataka tamin'i Jesosy ireo olon'ireo averiko tsara. Rehefa tonga teo daholo zany le marary dia nisy tena hoe mba mangataka aminao zay Jesosy mangataka izahay, afaka mba mikasika na hoe manendry ny sombotra aviavin-dambanao ve izahay, afaka mba mikasika ny sisiny lambanao ve izahay. Dia ozy ny Baiboly dia nekeny Jesosy zany, nekeny Jesosy. Rehefa nekeny Jesosy zany dia nilahatra ny marary, mba alay sary an-tsaina zany, nilahatra ny olona marary dia zay nikasika dia sitrana, zay nikasika dia sitrana, zay nikasika dia sitrana, dia nampahebedy izao. Ozy ny Baiboly manao hoe dia sitrana tokoa ireny, izany hoe tsy nisy olona izay narary ka tonga atao amin'ity tanàna ny Genesareta ity ka nikasika an'ilay lamban'i Jesosy ka hoe tsy sitrana hono. Fa tena manamafy ny tenin'Andriamanitra fa sitrana avokoa izay marary rehetra. Ry mpiaino havana, ataon'Andriamanitra nahita izao fantarana izao, marary ve ianao, misy fanaitainana ve aminao, misy aretina tsy sitrapanafody ve ao aminao, androany te ilaza aminao fa mbola manasitrana ilay Jesosy Kristy mandraka androany, mbola ainy manasitrana. Profo zany ity fijorovavolom-belona izay hoentiko amintsika ity. Tao amin'ny fiangonana anankiray izay tandremanay dia nahitako lehilahy izay tonga tao am-piangonana, io ray mpianakaviana io tena nitantaniny satria nisy aretina mivoto ny tenany. Rehefa nisy aretina mivoto ny tenany dia efa nentin'ireo zanany tany amin'ny dokotera, nitsabo tena, nitady fanasitranana, nandeha ny fotoana le fivitosana tsy nieny. Raha ny fijerin'ny dokotera dia hoe areti-po no nahazo an'ity lehilahy ity. Dia tsy afaka nampidirana kiraro tsony io tenany io, ary na ny pataloha anaovany rehefa ny sasany efa tsy afaka tsy tafiditra tsony tamin'ny tena satria nanomboka niakatra le fivitosana. Ary rehefa niakatra io fivitosana io dia zao mihitsy ny zavatra nitenena tamin'ny lehilahy manao hoe raha vao miakatra any amin'ny vatanao io dia tsy ateza intsony ianao amin'ny iaina ety ambony tany. Foana ianao zany lay lehilahy, vao maika tonga tao anatiny ho faty ave zany, arakaraky ny nahenony an'izay vao maika ny miombo ny aretina satria tonga tao anatiny ny tahotra sy ny ororo hoe tena ho faty ave zany, niakatra taty amin'ny tenany io aretina io. Efa tantanany izy ary na mamindra ary efa tsy afaka mandeha mafy intsony, efa tena hoe mijaly sepotra tanteraka na mandeha, vao mandeha kely dia mijaliny makainy, fa tena nampalahelo lay lehilahy. Efa tonga tao am-piangonana moa izy dia vita amin'ny fotoam-bavaka dia nanatona anay izy. Zay resy lahatra fa marina ny Baiboly ary Andriamanitra mpanasitrana. Ary be dia be ireo karazan'olona efa nandalo teo ambany masinay, fa dia nanamarina tokoa Jesosy hoe ny famantarana araka izay mino dia miditra tanàna marary dia ho sitrana ireny.
ary maro ireo olona zay efa tao anatin'ny aretina tsy sitrapanafody intsony, tao anatin'ny aretina famosaviana, tao anatin'ny aretina mikiky ny tenany, fa rehefa nentina ito amin'ny Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary ny fononay dia nametra tany zay dia sitra ndreny olondreny, ka tsy niambahamba ihany koa zay ary na hoe natahotra fa tena saza hoe nampanantenany raha lehilahy. Raha ohatra ka tena misy finoana aminao, misy finoana lehibe hoentinao manatin'ny Andriamanitra androany ndray fanasitranany ianao. Dia zao ny tenin'ilay lehilahy tamin'izany ary tadidiko mihitsy manao hoe pastera, fa niala nenina tamin'ny dokotera izahay, nampiasaina daholo ny fanafody ary efa niezaka nanao zay nanantanteraka tsy akasy andava zany izay fa mandraky ny androany ohatry mbola io ny omby any le aretina. Fa zao no ozy ny fanatenako anatona n'Andriamanitra ako anohitra ny fanahako azy mba ho vovovonjy ahy. Fa zany efa mino izy fa ny Andriamanitra io manasitrana raha monjy ahy izy, ahoana izy montsy anasitrana izy. Ohatry ny tena nilatsaka tao anatiko zany teny zany hoe marina be zany lazainy ty lehilahy ty hoe raha monjy ahy Andriamanitra ny fanahako, maninona moa zany tsy mbo vonjeny aho sitrana inkeo. Dia zao no teneniko taminy tanteraka aminao zany ray aman-dreno aho, fandoantsika hivavaka. Raiso Jesosy androany, ampandrofiam-ponao izy, mibebany aho fahotanao fa hivavaka aminao zay. Teny tomany andranomasona anaovany an'izany, andranomaso ary nametra tanana ho azy izay. Teny titina hoe ry fivitosana, ry aretina tsy mahazo miakatra any amin'ny vatany intsony, fa didiko amin'ny anarany Jesosy hiala tanteraka amin'ny tena indray manontolo. Tsy mahazo miakatra intsony ny fivitosana no didina tamin'ny anaran'i Jesosy. Inao izy anao zava-mahagaga tonga ny Alahady reny satria mbola nalefanay tany foana mpiara-miasa, na ny vavao le olona, na izy ampahirezo, toanao ambavaka izy, ampahirezo ame toko fa afaka manasitrana azy Andriamanitra. Dia fisaorana ny tompo tokoa tonga ny Alahady herininy. Tamin'ny Alahady voalohany tantanany izy, tantanandreo ankonany, fa ny herininy tonga ilay lehilahy tapitra ny fotoam-bavaka, nanatona nandray izy dia miantso izy, pastera ozy azokonona tsara ty le ray aman-dreny narary. Pastera, ahoana tompoko ahy, manahoana izao, mitsikitsiky izy amin'io. Pastera, inona ary ranony tika, ahoana aho ahy, mitsikitsiky any izy. Pastera ozy nanofantelo, inona ary zany, ahoana aho ahy, efa misy inona, tsy tamin'ny pastera ve ozy, inona aho ahy, dia jery ambony ambany izy, dinihana tsara tena, ay, fa ahoana aho ahy, miaraka amin'ny pataloha tsara, miaraka amin'ny kiraro tsara, nanao metimety mihitsy, zao pastera ozy ho an'i Jesosy mivoninahitra. Tsy ny kiraro tonga teto ozy, mivoto ny tenako tonga teto ozy, tao anaty aretina tonga teto ozy, fa zao hitanao zao, kiraro tsara, petraka tsara ny pataloha, sitrana tanteraka, afaka le fivitosana. Tsy ny tantanana ntsony anakaty fa naleo tena tanteraka satria henoko tao amin'ny tenako fa nisitran'Andriamanitra tao anatin'ny aretiko ahy. Afaka tanteraka izay aretiko izany. Ary io no natonga andray lehilahy nifikitra tamin'Andriamanitra ka nilaza tamin'ny olona manodidina fa mbola misy zao Andriamanitra zao. Ary tsy mpamela heloka fotsiny ka izy fa Andriamanitra mpanasitrana ihany koa. Dia hoy aho hoe maro ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao mbola miaina aretina sy fanantenana tahaka izany. Dia hoy aho hoe raha nanasitrana ny oram-pianakaviana io Andriamanitra amin'izao taonjato misy antsika izao dia mbola hainy koa manasitrana anao. Maro ny olona marary fa hoy voninahitra omaly Jesosy Kristy tompo ny azavy fanasitranana mahagaga izay nataony tamin'ity lehilahy ty izany. Ka miantso anao ihany koa izay ao anatina aretina amin'izao fotoana. Maro ny olona marary isa-tokantrano, maro ny olona miantso anao isan'andro isan'andro, maro ny olona milahatra am-piangonana mitady fanasitranana. Dia hoy ahako hoe be dia be tamin'ireny olon'ireny ny sitranan'Andriamanitra ao anatina toroteny, ao anatina fotoam-bavaka izay ataonay ho an'ny marary, ao anatin'ny fotoam-bavaka ataonay ho an'ny olona izay voafatotra. Dia betsaka mandray fanasitranana, mandray fanafahana amin'ny aretina. Dia hoy avy ho anao izay miainao ankehitriny, ho sitrany ianao androany. Fa ny fanalahidy ary mba handraisantsika izany fanasitrana zany dia ahoana ny tokony atao? Voalohany indrindra, araka ny efa nampitsidiko teny am-piandohana, andaontsika hifona, hibebaka ny amin'ny fahotana satria misy antony matoy aretiny tonga. Misy antony matoy aretiny tafiditra. Andaontsika hibebaka, anao fifonana eny an-tren'Andriamanitra ny amin'izay fahotana rehetrarehetra nataontsika. Fina amin'Andriamanitra ianao, bebahy eo an-tren'ny tompo ianao, ny amin'izay heloka vitanao sy ny fahotana nataonao, fa afaka mamelanao Andriamanitra. Faro, manana finoana ianao. Aoka tena isy finoana lehibe ao anatiny hoe vitan'Andriamanitra rangahy manasitrana an'andro any. Mino fa ny tompo manasitrana anahako. Hain Jesosy manafaka nataka izany olona izany. Taka andreto olona maro be tao an-tanàna Genesareta ireto. Hain Jesosy manasitrana an'andro any. Mino fanasitrana anao aminy ahako. Mandraisa finoana, manana finoana, andraisana fanasitranana zany tiako teneno. Raisiny fanapahan-kevitra iaina amina finoana zany.
mino ianao fa vitan Jesosy mba nasitrana anao ampidirom-ponao izy raiso tompo-mozo fiainanao manokana faraparanako ny afatra fa ivavaka ao atsika ako milohany ivavahako atsika misy numéro téléphone reo afahako fandray aminao ivavaka ao anao zahay ary afaka mandray anao manokana ihany koa na mila vavaka ianao na mila torohevitra faharoa misy fotoam-bavaka lehibe ihany koa zay ataonay ny talata sy ny alakamisy ny fotoana andavanandro samy manomboka amin'ny 12 ora io fotoana io dia fotoana lehibe ahafana ivavaka ho an'ny marary anafana milo zo fatry ny herin'ny demonina fa misafiana tonga avy ianao fa mpanafaka ny tompo ary ny alahady misy amin'ny enina amin'ny valo amin'ny folo amin'ny 12 ary amin'ny 2 ora ny tapany farany manasantsika rehetra na izy tonga avy fa tia atsika Jesosy ivavaka sika amin'izao fotoa zao andoly mihitsy ianao raha afaka mandoalika na mbo fandrina moa ianao dia raha afaka mipetraka ao dia mipetra dia apetrao fatra zay marana anao tananao fa ivavaka ao anao atompoko ray masino misotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo izahay mankasitraka ary tompoandriamanitra ray be fitiavana satria ianao ilay andriamanitra mpanasitrana ianao ny tompo mpanasitrana tokoa misaotra fa tena sitraponao tokoa ny anasitranana ny marary ko amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka amin'izao fotoana mandrafo andriamanitra tena mifony eto anatrehanao na iza ao anatina aretina fa nahitainana ao anatin'ny rofy ka tsy nahita-panasitranana izany mamindrafo amin'izay marary andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Nazareta tiako ny aretina sy ny fanahitainana miala ao anatin'ny vatana ny aretin'ny famosaviana ny aretina mampaleny ny aretin'ny tsanjazy ny aretin'ny tovany anaty ny aretina kansera ny diabeta ny aretin'ny fo ny aretina rehetrarehetra ny anaty any ny aretin'ny vo rehetra titina amin'ny anaran'i Jesosy zany miala amin'izao fotoana izao mandidi ny loharanona aretina aho miala ritra ny aretina sy ny heriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miala ny aretinao anatin'ny olona miala ny aretinao atao vatan'ny olona titiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany miogotra hatramin'ny fakany miala amin'ny fifitosana foanako ny aretina rehetra ary tsy mipetrako anaty vatana intsony fa namasino apitako ny osotro ny fanasitranana ilay herina fanasitranana anavatsavany ny tenan'ny olona any ritra ny aretina sy ny heriny amin'izao fotoana itenenako izao afaka ny olona sitrana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary na inona karazana olana fasairanana dia afahana amin'ny anaran'i Jesosy zany tain'Andriamanitra manokana ny olona rehetra izay nataon'Andriamanitra nanaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tononona fanasitranana amen ty momba fanetanako mino afasitrana ianao ho anao izay nandray fanasitranana afaka mampita fijoravam-belona manokana aminay ianao na miantso anay ianao na misy mipaziny RHEFI Androndrakely dia afaka militra ao manome fijoravam-belona mba hankalazatsika ilay Andriamanitra be voninahitra ao an'ny tompo samy hitain'Andriamanitra.